Vatsim-pitahina ho antsika an'io dia hitantsika ao amin'ny Efesianina 4:9 ka ny 12 sy 13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Efa fantatsika kristianina fa matetika isika dia miaina ao anatin'ny adi-panahy ary tena fetsy tokoa ilay satana fahavalontsika. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraosantsika amin'ny fanahy ratsy tsy handraona sy handavo antsika amin'ny tontolon'androntsika androany mba ho mpandresy sika satria Jesosy no ampinga miaro antsika. Manainga antsika no ady masina androany andresy ny fahavalo ka hitsangana ho mpanompo matoky an'i Jesosy. Hoy Paoly apôstôly hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy mitenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ivavaka tsika tompoko. Jesosy mpiady mahery, Andriamanitra lehibe mpamonjy anay, arovy izahay amin'ny efipetsin'ny Satana karakofo ny fananao masina. Vonjeo izahay amin'ny fandrika sy ny tetikadin'ilay ratsy izay hamandriany anay isan'andro. Meo anay an'io fatokina ianao Jesosy mba hoentinay mandresy ny fahavalo. Ampy izahay sy meo taridalana andresenay ireo fahavalo marobe ary mba hanehoanay ny voninahitra ao mba ho hitan'ny olona mahasamihafa manompo anao sy tsy manompo anao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.